Nandritra ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa Papri 3 izay niasa nandritra ny 5 taona no nanambaran'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana fa ho raisina ho teknika mpambolem-bary ofisialy ny teknika Papri. Androany moa zany dia fotoana amaranana ny tetikasa Papri 3. Tetikasa izay nanapariana ny teknika mpambolem-bary niarahana tamin'ny gouvernemanta japonais sy ny teknisianina malagasy. Hita moa zany fa tena naomby tokoa io teknika fambolem-bary vaovao io araka ny zavatra hita teny amin'ny toeram-pambolena sy ny fitsotrona vavolombelon'ireo tantsaha ihany koa. Ka noho izany dia ny ministera zany dia hanohy ny ezaka rehetrarehetra ho fanapariana ny teknika io izay ahitam-bokatra tokoa eo amin'ny tany vokatra na ny rendement ary tsy sarotra amin'ny tantsaha ihany koa zany ny fampiarana n'io teknika vaovao io. Ka noho izany dia ho raisina ho anisan'ny teknika ofisialy amin'ny fambolem-bary eto Madagasikara moa zany izy io ka ho aparitaka manerana ny Madagasikara. Efa betsaka moa ny tantsaha izay efa nampiatra an'izy io ary mbola betsaka ihany koa ny ezaka ho atao amin'ny fanapariana azy ka tamin'ny anaran'Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy Fiompiana moa zany no namaranana tanteraka an'io tetikasa io tamin'ity andro androany. Tetikasa eo ambany fiahin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ny tetikasa Papri ary vatsiany Jikavola. Vokatra azo tsapahin-tanana no nentin'ity tetikasa Papri ity ho an'ny famokarana vary eto Madagasikara raha nahatratra 5 taona isaky ny hektara ny vokabary tao anatin'izay 5.20 taona niasan'ny tetikasa izay. Paikady napetraky ny ministera tamin'ny alalan'ny Papri ny fampielezana eo anivon'ireo rafitra isantsokajiny ny fampiarana ny teknika Papri sy ny rotsim-piariana vary. Fametrahana eny anivon'ireo faritra vaovao ny mahazava-dehibe ny fisian'ny teknika Papri. Fanatsarana ny fahaiza-mitantana ny fikambanan'ny tantsaha eny anivon'ireo valatahaka efa napetraka isam-paritra. Noho ireo ezaka maro vitan'ny tetikasa ireo dia sokajian'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ho modelin'ny fiaraha-miasa matotra sy ny fambolem-bary maharitra eto Madagasikara ny Papri. Inona arak'izany fa hanohy ny fanapariana izany manerana ny Madagasikara ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary eo andalam-pamolavolana ny fitohizan'ny tetikasa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ho tratra ny tanjon'ny fahaleovantena arabary raha ny ezaka vitan'ny Papri.